Eo amin'izay lafim-baovao mahakasika ny Covid-19 izay hatrany, mila miaro tena ny rehetra ary misoroka ny aretina manoloana ny fianaky ny valanaretina Covid-19 ankehitriny, hoy ny sekretera jeneraly ny ministera mipositra sy ny tale-kabinetra. Fanafody fanefitra amin'ny malagasy ny CVE+ ka antony ny zarana izany ho an'ireo mpiasa ministera mipositra. Nanolotra arovava orona ho an'ny mpiasa ihany koa ny positra malagasy ho fiarah-mientana amin'ny fiatrehana izao valanaretina izao. Izany no natao dia natao indrindra fiara-mientana ho anamafisana ihany koa ireo sensibilisation na fanentanana ho an'ny mpiara-miasa mba samy tompona andraikitra amin'ny fanatanterahana ny mesure sanitaire zany ny barrière sanitaire rehetrarehetra eo amin'ny sehatry ny asa. Efa misy ny ataontsika hoe service minimum araka ny voalaza teo efa misy ihany koa ny mesure raisina hatrany mba tsy hiparitany ny valanaretina eo anivon'ny fiara-miasa nefa ny asa koa tsy maintsy mandeha, dia izay no tena antony fiarahana androany. Ezaka apetraky ny ministera amin'izao fotoana izao ny fiarovana farak'izay tratra araka ny tokony ho izy ny mpiara-miasa rehetrarehetra. Ao anatin'izay ny fanentanana azy ireo sy ny fanomezana azy ireo, fanampiana azy ireo amin'ny alalan'ny hoe fanafody fiarovan-tena mandritra an'izao. Ka na ny eto amin'ny ministera eto Antananarivo na ny any amin'ny faritany tsirairay dia samy nomena anjara daholo, ary efa nalefa tamin'ny alalan'ny positra malagasy ny anjaran'ireo mpiara-miasa rehetra any anivon'ny faritany zany